sady nandeha no ny resaka Enoka. Ny andinina atao tadidina moa dia efa fantatsika ao amin'ny salamo fa 9:100 ka ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa manao hoe izaho tia an Jehova satria efa nandre ny feon'ny fifonako izy, satria efa naningilana ny sofiny tamiko izy, dia antso aho raha mbola velona koa. Mandre Andriamanitra, miaino atsika Andriamanitra. Androany ijery ny tantarany Enoka isika ahoana ndray ny amin'ny fiainam-bavaky Enoka. Ndeha hojerevantsika ary voalaza amin'ny Genesis 5. Genesis 5 ka ny andininy 2:20 sy ny 4:20. Genesis 5 ka ny andininy 2:20 sy ny 4:20. Zao voalaza ny teny amin'ary Jesosy. Ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka taoria niterahany any Metosela, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra ny ainany Enoka dia 580 taona. Ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Ny Baiboly dia tsy dia nilaza filoatra ny tantaram-piainany Enoka, afa-tsy ny hoe niara-nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona izy mandra-pitondran'Andriamanitra azy ho any an-danitra. Mahafinaritra mieritreritra an'izany, fohy ilay tantara kanefa mafonja, fohy ilay tantara kanefa tena mirakitra lesona lehibe ho ahy sy ho anao. Enoka sady nandeha izy teo amin'ny fiainany no miresaka amin'Andriamanitra, sady mandeha no mifampitafa amin'Andriamanitra. Zany ny fiainany, nandritra ny 300 taona dia niara-nandeha ny fampiresaka tamin'Andriamanitra Enoka. Azontsika antoka fa tsy maintsy naharitra tamin'ny fivavahana Enoka. Notazony ilay teny amin'ny Romanina 2:20, andininy 2:20, Romanina 2:20 ka ny andininy 2:20 manao hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Azo antoka fa nahatra tamin'ny vavaka izany Enoka izany, niaritra izy ary niezaka mandrakariva nanakaiky an'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Azontsika antoka fa nitombo faratsiana tamin'ny andron'ny Enoka, saingy izao nitana mandrakariva ny fifandraisany tamin'Andriamanitra Enoka. Tsy nanao atsirambona ny fifandraisany tamin'Andriamanitra isanandro Enoka, na dia teo amin'ny tontolo manodidina feno faratsiana azy, na dia petsaka azy ny adidy mavesatra zay ny antsoroany, dia ny fiainam-bavaka kosa sady nandeha izy no miresaka amin'Andriamanitra. Nanao asa famonjem-panahy, nitokana ny vavaka, nikatsika mandrakariva ny fahalalana an'Andriamanitra Enoka. Ary mpiara-midinika namana, moa ve tsy lesona ho ahy sy lesona ho antsika izany tantaram-piainany Enoka izany, sady mandeha no miresaka amin'Andriamanitra mandritry ny 300 taona nanana faharetana ny vavaka Enoka. Ry mpiara-midinika namana isany tahaka ny Enoka koa dia afaka ny aomby eo amin'ny fiainam-bavaka izao sy ianao. Tahaka ny Enoka ihany koa dia azontsika atao ny mafantatra izay ilainy manodidina antsika amin'ny alalan'ny fiaraha-mandeha sy ny firesahana amin'Andriamanitra. Le hoe fiarahana mandeha dia tena hoe ny fiainanao mifandray amin'Andriamanitra, le hoe firesahana amin'Andriamanitra dia io le vavaka isanandro sanandro tahaka nataon'ny Danila. Afaka mivavaka isika naiza toerana na fotoana rehetra. Tsy misy toerana eto an-tany zay tsy ahitana andrenesany antsika tsirairay. Zao ny voalaza amin'ny Salamo 7:30. Farisendahatra ny mpanao salamo ity voalaza ity. Salamo 7:30 ka ny andininy 7 hatramin'ny andininy 20 manao hoe aiza no ialako amin'ny fanahinao, aiza no antsirako tsy ao anatrehanao, na dia miakatra any an-danitra zao dia any ianao.
ary na dia manao ny fiaina tsy hita ho fandriko azaho, indro any ianao. Ny andininy fasivy, na dia maka ny elatry ny maraina azaho, dia mbola hitoetra any amparany ranomasina, dia mbola enti ny tananao ihany aho, na dia any aza sy azony ny tananao ankavanana. Ary na dia ho any azaho, na dia hoy izao aza, aoka ny maizina naronahy, ary aoka ny manzava mandidina ho tongalina, tsia fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao, ka sahala ny mazava sy ny maizina. Ary mpiara-midinika namana, ilaitsika ny mivavaka, ilaitsika ny sady mandeha miatrika ny fiainantsika no miresaka amin'Andriamanitra. Avoainy feonao mba hiresaka amin'Andriamanitra tsara kokoa raha mivavaka mamoaka feo fa tsy ao an-tsaina fotsiny. Ny zavatra misy mantsy rehefa mivavaka mangina dia indraindray mety mora variana ao anatin'ilay fanginany ianao, dia lasa very ilay fifantohana dia tsy voalaza tsara ilay fizatiny. Fa rehefa mivavaka amin'ny feo mafy kosa isika dia ny zavatra azo antoka mitombo amin'ny fifantohana, mampatsiahy ny tenantsika fa misy Andriamanitra izay mihaino antsika ao amin'ilay vavaka mafy azandratsika. Ny faniriko ary androany dia izao hoe ty tontolo andro ty mandehana kanefa sady miresaka amin'Andriamanitra, ka ianao ihany koa androany dia sady mandeha no miresaka tahaka ny Enoka, niara nandeha tamin'Andriamanitra nandritra ny androm-piainany mandrapahatonga azy ho nentin'Andriamanitra nakany aminy. Ny faniriana dia izao, isika hiaraka andeha amin'Andriamanitra amin'ity androany ity, ndeha hivavaka isika. Andriamanitra ray io misaotra indrindra ny amin'izany teninao izany, mba tianao fanandramany Enoka izay androany, sady mandeha izahay manatanteraka ny adidinay, ny asa mandraranay no miresaka izahay, miresaka aminao mandritra ny fotoana rehetra. Ianao no sakaizakaiky anay indrindra amin'ity androany ity, hitirizo amin'ny fanomponanao izahay ary aza mafoina mahasaraka anay. Tonononay angatana ny vavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen.